Ny mponina ndray kosa nahitana fiakarany 3 faingo 300 ny vidin'ny arina fandrehitra eto Andrenivohitra tafakatra hatrany amin'ny 2 alina ariary any ny gony amin'izao fotoana izao antony mahatonga izany raha ny fanazavana ireo mpivarotra ny aratsy ny lalana amoahana ny arina fandrehitra toy izao ny fanazavana ny fanadihadiana ihany koa natony Claude Rassolson eo amin'ny sariny Hiamam Rasoanaivo. Tao anatiny herinandro vitsivitsy niakatra izay tsy izy ny vidin'ny arina fandrehatra izay fampiasain'ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy. Raha toa ka 5,000 reala ny vidin'ny gony teo aloha dia efa tafakatra 2 alina ariary izany ankehitriny. Nambariny ity mpivarotra ity fa miatsisy amin'izao izany arina fandrehatra izany ary antony maro no mety mahatonga izany. Zay miakatra 2 alina ny gony. Zay efa tsy sariko zay ndefa zay dia le mpivarotra ndray arina ny angalany samy mpivarotra no mifapaka amin'izao fa tsy hiatra nanala zao tsisy tsony mety dia fanaovam-bary nde zao no mahatonga ny olona anina dia mbola tsisy niakatra zana amin'ny fety amin'ny 26 zany dia zay no mahatonga azy mbola tsy misy amin'izao. Antony iray mahatonga izany ihany koa ny faharatsy ny lalana. Le any zany dia fa le avy miorana dia ratsy ny lalana satria mbola naterana piatsana be any dia mbola any mbola voaka tomina aloha zay vao atao sarety zay vao entina mitombo. Ireo izay mbola manana tehirin'entana teo aloha no mbola tsy mampiatra ny fiakaram-bidy. Le lelo ireo mbola ela efa taloha mbola tsy dia ana fa tsy ny mpanjifa dia tsy manan-tsafidy fa tsy maintsy mizaka izany fiakaran'ny vidin'ny arina fandrehatra izany. Maro ireo izay misafidy ny laoka mora andrahoina mba hitsitsina ny fampiasana ny arina fandrehatra ao an-tokatrano.